Siangku kami nau. Siangku kami nau. Niranau nu nanu vai tu isau. Nanau lan wewa na teana. Tiafa kana na chikiana wow. Nani rauana. Ninyantuna nau de Calvary. Zanin wantuni irakuani. Misalt indeed, misalt indeed, misalt indeed, Fitiavana, misalt indeed, misalt Nyam faz a não me tunde, ni fanangana Nahoana. Sorte Jesus. Nyam ni tenrit. Faz a que não tem no de fanangana não fiena nem demant. Isso que não tem no demant. De fambruna sava bovo fiena nem. Isso que não tem no Jesus. De WhatsApp sai. Famisi ere o bad que não tem no demant. Aleluia. Indro me ver na Jesus. Yankuka aminau desocio, aminau desocio, ifuna kuireu fautaku, taminau desocio, taminau desocio. Senhora, tapitra de música, vita federal, indroma natunana. Tapitra de música, vita federal, indroma natunana. Te anulja, semente que não. Te anulja. Medicana Ampifal ni funau Ti ira yan Jesus Ti ira yani tupo Ti le canto a mimi Ti zani nuanja sana Famio tizan Famio tizani tupo Noantene na wami Nifuku nu zerena Indro mi verina Miakuka Aminau te socio
From your desire, from your desire, from your desire to pour, from your desire to pour. Nifuko nuderena, Hallelujah. Nifuko nuderena, nifuko nuderena. Terreno, Jesus. Nifuku no terreno, nifuku no terreno. Indra mi verina, mi verina, mi now. Indra mi verina, yakuka, aminauze socio. Let's say Jesus. Aminauze socio. Ifuna quire fautaku. Aminauze socio. Aminauze socio. Let's say it. Manot kan luana. Mapanek ni amnerit. Manek ni fitundrano. Manek ny fitarianao Andriamanitra matsiaro tena fa zahay mihitsy Andriamanitra mila miova tsy ny hafa Jesosy tsy ny olona hafa Andriamanitra fa izahay tsirairay avy za Jesosy mila miova ny amin'ny fiteniko ny amin'ny fisainako ny amin'ny fijeriko ny amin'ny famindrako ny amin'ny fihetretako indraindray Jesosy miteny hoe ianao ny mpitarika kanefa fanapa-kevitra indraindray Jesosy totra an'izahay ihany mandray azy mifona Jesosy mifona Jesosy mifona zahay Andriamanitra amin'izao fotoana izao miaiky izay Andriamanitra fa mila amboarina mila hahitsy ary fantatray fa ny vy rehefa hahitsy dia dorana ary ny vy rehefa hahitsy dia sady dorana ny kapohana Jesosy mba hafahany amiova arakaraka ny amafisan'ny fonay Andriamanitra sy ny tsy fankataovanay mahatonga anao tsy maintsy manitsy sy manamboatra anay Andriamanitra fa androany Andriamanitra dia manaiky ampanekena ampankataovana zahay ahitsio zay Andriamanitra amboary zay Andriamanitra ataontsika hivavaka tenena tompo ahitsio indray andro any Andriamanitra ahitsio ny fisainako Jesosy ahitsio Andriamanitra amboary 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 ho anao Andriamanitra amboary ny foko Andriamanitra amboary ny foko Jesosy ataovy amin'ny fona mihitsy ny tanao ny teneny hoe amboary Jesosy amboary ny foko Andriamanitra tsy ilay fo mitondra makany amin'ny fahaverezana fa ho ilay fo mipololotra fiainana isan'andro isan'andro Andriamanitra misy antony ianao matoa Andriamanitra ny teny hoe tandremin'ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony ho tandremana fa avy ao ny aviany aina avy ao ny safidy Jesosy apetraka eo ampelantananao omena ianao tanteraka Andriamanitra ny fonay sy ny fanapa-kevitra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra ahafahany lalanay mifanitsy amin'izay efa nosoritinao Andriamanitra ahafahany lalanay mifanitsy amin'izay efa amponao Jesosy aleluia ianao no antony Jesosy tsisy antony hafa ankoatranao Andriamanitra teneny mihitsy tompo ianao no antom-piainako
tonga eto Jesosy tahaka ny manolotra tamanga eo am-pelantananao manolotra ny foko amin'izao fotoana izao volavolao Andriamanitra tsy amin'ilay endrika tiako atongavana anao ka ho endrika ivoahana fa amin'ilay nofinofina ao hatramin'izay Jesosy amin'ilay tao am-pona ao hatramin'izay Andriamanitra anao ka hanamboaranao ny foko ny toetry ny foko Jesosy mba ahafahako maneho anao marina Andriamanitra tsy amin'ny alalan'ny teny ivelany Andriamanitra tsy amin'ny alalan'ny fiakanjoko tsy amin'ny alalan'ny fomba fijeriko fa amin'ny alalan'ny foko Andriamanitra satria fantatro Jesosy fa ny tena zava-dehibe aminao teny foko tafaray aminao Andriamanitra manaraka ny ambiny rehetra Jesosy Kristy rehefa anao ny foko Jesosy rehefa feno anao ny foko Jesosy dia feno anao ny vavako rehefa feno anao ny foko Jesosy dia feno anao ny fijeriko rehefa feno anao ny foko Jesosy dia feno anao ny teniko rehefa feno anao ny foko Jesosy tena ny sofoko ara dia ho feno anao Andriamanitra Alleluia sokafako ny amiko rehetra Jesosy amenonao anahy tahaka ilay taokany no fenona rano ny siny dia za koa Andriamanitra androany aoko safivavany feno ny fanahy masina feno Andriamanitra androany ianao no tiako mpanapaka ny fiainako amboary 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 oana amboary 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 ho anao amboary ho anao amboary 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 ho anao amboary 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 oana kasiu kasiwa 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 uana kasiwa 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 uana amboary zahay Jesosy amboary ny fonay Andriamanitra amboary ahy Jesosy mba tena aneo anao marina ny fiainako Jesosy Jesosy eo tahaka ny nanamboaranao an'ilay vehivavy nandeha nandritra ny fotoana maro Andriamanitra fantany vao nikasika fotsiny izy Andriamanitra dia nisy fiovana teo amin'ny fiainany fa androany Andriamanitra dia aoko ianao mihitsy nikasika ny atsirairay avy amin'izao fotoana izao Jesosy tena ao am-ponay Andriamanitra izany hoe maneho anao zany ny fiainanay Jesosy Kristy tonga tanteraka ny teninao Andriamanitra hoe fa ianareo ny fanasiny izao tontolo izao tompo isaky ny miditra amin'izay toerana anankiray izay irahanao zay Andriamanitra dia aoka ho izahay ilay sira izay singa anankiray mitondra ny fahatsaranao ka mahatonga ny olona areny tsiro ny fiainana miaraka aminao Jesosy Kristy amboary zay Jesosy mba tsy ho ilay fanehoana ao anatin'ny sainay Andriamanitra no hitranga fa ilay fanehoana ao anatin'ny fonao Andriamanitra no tanteraka amin'ny fiainana tsirairay avy atonga anay tena ho voninahitry ny saha izay aniranao tsirairay avy anay Andriamanitra Jesosy ho voninahitry lay milieu lay toerana anankiray izay tianao hipetrahana sy hijoronay tsirairay avy Jesosy androany indray manaiky indray zahay rehetra ny ho amboarinao matsanganao mahitsinao androany Jesosy mampanaiky ny aminay zahay zahay rehetra Andriamanitra mampanaiky ny momba anay rehetra atolotra am-pelantananao Jesosy ny momba anay amboary indray zahay Alleluia hatramin'izay ianao tsy miova Andriamanitra dia androany dia fantatra efa mbola tsy miova ianao Andriamanitra ianao ilay tsy miova maty Seigneur mandrakizay dia mitoetra ambosy izay fiandriana mandrakizay mitoetra ho mahatoky amin'ny fotoana rehetra Alleluia matoky anao teo amin'ny fiainako
naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy iraiky ny atsarana da tsika andinika manokana ny fiainantsika tsiraray avy fa na tsy matoky atsika dia matoky foan'Andriamanitra ninona zavatra nitranga teo fiainantsika dia matoky foana izy na sanatria niodina ny masontsika tsy nitodika tany aminy matoky foana izy amin'ny fotoana rehetra na sanatria tsy nitovy ny zavatra nitenenintsika sy zavatra narasan'Andriamanitra tamintsika dia natoky foana izy tamin'ny fotoana rehetra na sanatria tsy nanefa ny voady zay ny fanaovantsika vao maraina tamintsika noho ny arivo dia matoky foan'Andriamanitra matoky foan'Andriamanitra dia androantsika dia isaonan'Andriamanitra sady hira hoe matoky ianao Jesosy amin'ny fotoana rehetra matoky ianao teo amin'ny fiainana naseonao ay fa tsara loatra ianao sakiny miainao Jesosy miraiky ny atsaranao matoky ianao naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy miazakazaka manotrina ny atsaranao misana miazakazaka manotrina ny atsaranao tompo miazakazaka manotrina ny atsaranao tompo miandro-piainako midrofoko anao anjaka manoto miazakazaka manotrina atsaranao tompo natoky ianao teo amin'ny fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy miraiky ny anarana miraiky ny atsaranao Jesosy miraiky Jesosy miraiky ny atsaranao miraiky ny atsaranao Halleluja Doi tiaka mahafan'ny Jesosy dia manasanao azo toerana tompoka zakata tonga amin'ny fotoantsika hifampaherezantsika hitantarantsika ireo zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy voninahitra ao an'Andriamanitra rery any za zany mipetraka any Majunga naza tany dia tamin'ny janvier tamin'ny 2022 simba ny ordinateur dia olona fantatra zany fantatra ny namako nampanaovana anazy dia tsy hita izy rehefa avy eo antsona dia tsy hita antsona dia tsy tratrantsontsony dia eniko tanin'olona zany sahirana be izy mikarakara ny zanany marary ny Antananarivo dia za zany manetretra fa efa tsy hita zany fa rehefa manana possibilité dia mividy dia kay tamin'ny ralita Majunga teo ny anatrika tao izy au premier jour izy dia efa hitako dia za tsy nanantona anazy zany fa sao dia manelingelan'ny fivatoany dia nandrasako rehefa mirava dia natonga tiany Jesosy tompoko madame rehefa taiza foana ianao izy ndray zany ny avavabe zanany dia tany ampiasananareo fa hoe tsy miasa otsony eny ianao aizanao izy hitako fa nanaonao izy dia efa vita dia rovina anao za ho tsy afaka mihitsy amin'ity weekend ity fa aleo amin'ny herinandro fanao fotoana fa meo anany numéronao raha zao izy tsy manino fa hoetiko rapitso dia tonga ny apisony Sabotsy iny za tsy nieritreritra ny izy tsony fa nyrava dia nanantony izy tia ozy izy ny ordinateur anao fa zafady fa tsy hitako ilay saky fa nataoko anaty sase fa vita izy ity
dia ohatrinao a manao anazy ianao raha izy tsy nitabatabanaako oka izao fa mety fa mahasoavy anao dia nafaly anako tonga tany an-trano tsisy banga ny donné rehetrarehetra tao anatin'ilay izy mbola atao daholo Alleluia. Valo amby folo volana zany tsy hitanao ilay ordi. dia tao amin'ny rally izy vao hitako dia vao raiky Anao ralina tongavany any fa dia manaraka izany a za zany niasa tamin'ny orinasa-mpanjakana tao Majunga dia efa retraite tamin'ny mois de mars 2022 dia niasako tao zany manao dossier-na ny olona autorisé manao exportation de produits forestiers dia za da manao dossier dia rehefa nijanona zany tsy niasa ntsony mois de mars dia be dia be ny olona mitady anako le opérateur dia za moa mivezivezy taty tanà foana dia misy anankiray nahita anako tamin'ny mois de mai fa ianao aiza foana dia eneno any mandalova ozy izy any am-piasana mois de mai io dia nandalo tany dia inao izy afaka miasa fa toizany foana le satria za mpanao ny dossier zareo dia ndasa aloha fa za mbola misy zavatra manirana fa mbola makany tanareo fa mitsabola tsy salama any dia tsy netretiko le izy dia vita rally zany tany Majunga iny dia ndeo za mba andalo any so dia na tsy azoko ary le toerana dia nandalo tany dia miandry anao mihitsy zay ozy izy le lehibe n'orinasa mois de juin après rally io dia afahina ao le asa ataoko dia nazavazavainy teo le izy dia anao izy manana permis za tsy manana mahay mitondra moto tsy mahay mitondra dia ahoana zany ozy izy rehefa misy zavatra ny ranonanao dia niteny moramora fotsiny hoe mandeha bajazy ozy izy dia ozy zany nieritreritra hoe jesosy eo efa 80 taona mahery ve za vao hianatra tondra automobile hianatra moto ianao jesosy mahalala dia niteny amin'izay zandraso fa za mbola misy aleko any Antananarivo fa mois de juillet za vao manomboka miasa dia niteny amin'izay le mpiasa tao hoe madama anjaranao io azy io fa maro ny olona mitady asa teo zany fa tsisy nahazo an'izy io dia ny zavatra tsapako zany rehefa misy zavatra man'Andriamanitra ao anao dia izy mahalala an'ilay fotoana anaovany anazy fa tsy miankina amiko za tsy nanam-po fa hoe zay asa hitako saran'i Jesosy. Mankasitraka indrindra tompoka. Alleluia, alleluia. Témoignage manaraka. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ijoroako vavolombelona eto ijoro vavolombelona momba n'ilay zandriko farany iny ny DP mamanay tokony tamin'ny 12 juin nefa niteraka 19 mai izy dia tsy hoe tsy tonga volana le zaza fa tena zaza normal sady zaza salama tsara dia tamin'izay fotoan'izay moa andro lakamisy nisy rasazy tonga tao aminay dia hoe teraka androany ozy izy nataony ty zazy ty dia efa niomako mana daholo zany efa nomana daholo ny zavatra rehetrarehetra dia tamin'izay niantso an'ny pasteur Rodolphe hoe mangataka vavaka ho aza fa ho teraka mamanay dia avy eo izy niteny hoe eo akaikinao eo nga izy dia any ambany hoa izy dia nivavaka moa dia avy eo nanomboka nanaintaina amin'izay mamanay dia hoe andeha ho any amin'ny hôpitaly dia tsy nisokatra l'école fa nanaikitraikitra fotsiny zany dia l'école tsy nisokatra dia nakany amin'ny hôpitaly dia tany moa zareo tany dia avy eo tsy mbola nilatsaka le zaza dia naka chambre atao zareo dia avy eo ozy izy ny dokotera hoe aleo ozy izy nataonareo mody fa zaza mbola tsy hilatsaka mihitsy ty dia avy eo nisy olona tao arinany zareo niditra tao olona teraka konko dia mety hoe nisy fanahany fahafatesana angamba le chambre nidirany zareo fa tamin'izay raha mbola nijanona tao zany ry mamanay dia mety hoe na mamanay ny maty na le zandrinay ny maty fa tena mbola famindram-pon'Andriamanitra hoe samy tsisy maty zareo. Alleluia, alleluia. Avy eo zareo nandeha nody andro zoma dia nanaintaina foana nanaikitra foana dia avy eo hoe andeha akany zany zoma alina andeha hiverina any amin'ny dokotera indray dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa nilatsaka le zaza vao tonga tao amin'ny hôpitaly dia tonga dia nilatsaka le zaza dia averina amin'i Jesosy irery ihany voninahitra dia
faharoa manarakaraka an'izay vao 5 volana angamba natongavanay nanatrika communion ohatran'izao. Dia tamin'izaho vao voalohany tonga teto dia melohan'ny alako tany an-trano dia nisy problème be tao amin'ny fiaina tokantranonay. Tena hoe lehibe sy ny kely samy tsisy mifampiresaka daholo, mifampiavinavina minambary dia mifampilongolongo mivezivezy eraky ny trano. Dia tamin'izay moa henoko hoe akaty mamanay dia avy eo anteny hoe za koa andeha dia ohatrany tsy asiany sira akory ilay izy. Dia avy eo za tamin'izay nitsoahany zareo dia ninjehako izy. Dia tery ambony tery izay no mipetraka tamin'izay dia niteny pasteur zao tety ambany tety hoe ny fanamasina ozy izy nataony mamangy ny fiainatokantrano mikorotana na ianao tonga eto na azy any an-tranonareo any te voninahitra ho an'i Jesosy ireny any fa nivoaka ny varavarana izay dia ohatrany hoe sady tsisy adiny tsisy nina fa tena niresaka tsara daholo te voninahitra ho an'i Jesosy ireny any. Alleluia. Misaotra betsaka. Somary avery kely ilay izy fa le mamany tamin'ny tsy nisokatra ny col dia tsy fantatra ny sexe an'ilay zaza tao anaty éco dia niantso amin'ny pasteur izy nangatabavaka dia nakany amin'ny hôpitaly izy ny maraina dia nijerena le kibo dia lasa hita ny sexe dia vao avy mivavaka pasteur dia nisokatra ny col dia tamin'iny andron'iny any dia nidina le zaza dia lasa teraka somantsara le zaza andao tsika itiaka mafy ho an'i Jesosy fizony vavolombelona farany tompo. Velona eto amin'ny fiainantsika Andriamanitra amen. Tahin Jesosy daholo to nijoroka eo teo voninahitran'Andriamanitra iriry ihany fa nisy tokoa ny fitahiny sy ny famondram-pony dia nijoro eto satria tsy afaka ny tsy teny ianao rehefa hoe misy zavatra ataon'i Jesosy aminao. Zavatra nisy teo aminay zany dia tena ataontsika hoe tena enjana pasteur mivady ray aman-dreny malalana tsy brian'ny zavatra niatra taminay menakavy kely. Izy ity moa zany resaka investissement izy ity, resaka vola. Dia le zanakay ireny nanao investissement niaraka tamin'ny olona dia nisy karana. Dia rehefa tena nandeha ity tantara ity zany 2 ans et demi amin'izao tsy kely izy aferina 2,200,000,000 d'ariary zay zany le izy. Dia le zanakay nandeha tsara nandritra ny herintaona aloha le izy dia zay ray aman-dreny koa mbo lasa nampiasa vola tao, fianakaviana koa nampiasa vola tao, namidy zay zavatra zany dia nampiasaina sitrany mba mihodina ny vola. Dia ireo fianakaviana ireo mahafantatra tsara fa le zanakay zany miara-miasa amin'le olona sy le karana. Dia zay mamey an'le vola amin'le zanakay dia le fianakaviana koa mamey an'le vola an'le zanakay fa le zanakay intermédiaire amin'le olona tena manao an'le afera sy le karana. Nandeha any ny herintaona mahery dia samy nahazo vola fa napoaka an'le olona moa zany le vola dia teo amin'izay nandeha nikorotana. Dia ny fianakaviana rehetrarehetra zany ny comprendre satria nahafantatra zao hoe olona tia naka amin'ny vola. Dia nisy fianakaviana tsy nanaiky satria hoe le zanakay no tompona ndraiky. Ny zavatra nampalahelo dia le fianakaviana tena zanaka nabavika iray tapo amiko mihitsy ary zaza nitezizaiko tena mbola kely ary za mbola namoaka azy tamin'izany tamin'izy nanao mariazy nikarakara ndrehetra izy indray no nitory any zanakay Fabiola iny. Dia alohan'ny toriany moa dia mba ningavy hoe izy ity ve dia tsy azo fanambarana fa ireo ankizy ireo nge tsy nangalatra. Dia kanjo moa tsy nanaiky fa ny vola moa vola ihany. Ohatr'izay zany ny fiainana zanak'olombelona vola io. Dia nitory izy tsy napoizina mihitsy ilay fitoriany fa za andeha hivavaka izay mivady andeha hivavaka amin'ny sekoly maraina amin'ny enina dia nakoatranonay ilay cousin anay hoe ao hoe Fabiola sy mivady eno dia efa nareo zay ho andeha hivavaka juste zay hivoaka mivavady hay polisy anankiroa no nentiny dia lasa tsy tavavaka izay mivady fa lasa tonga dia efa inony ity hay tonga dia nandeha zany dia efa nentin'ny polisy ilay zanakay. Dia rehefa nentin'ny polisy ilay zanakay dia niteny moa zany zay hoe efa mipary telefôna tamin'ilay cousinko hoe fa maninona ho anareo manao zavatra ohatran'izao. Reo ankizy ireo nge tsy nangalatra fantatrareo tsy fa le olona naka volany olona mifampiresaka aminareo ary nareo olona maka volany aminy mihitsy le cousin koa dia mame chèque mame vola dia sady
afetsifetsena moa zany ny tena tsika ataony dia tsy nety mihitsy izy dia hoe aloha iaty fa zay tsy manaiky an'izany sady zay koa izy raha rahanao démonstration de force zay manana tsorona aminareo moa zany fa izy magistrat démonstration izy izy tsinona moa zany no ataonao le olona nakan'le vola koa olona efa tena escroc ka efa mana tantara be dia be le izy niaraka tamin'le karana dia any moa zany ny vola zay zany atody miady amam-bato zany zay sady tsisy vola ny ato magistrat ny ato mpanam-bola dia kanjo moa zany nataony le fitazomana iny dia nytao ampanaovana ny enquête moa zany dia ozy le polisy hoe ty zavatra ty izy mazava be fa magistrat izy ny ambady tsy maintsy mampiasa ny tylalanty izy tonga dia nahiditra tany amin'ny violon le zanakay ireo rehefa niditra tany amin'ny violon zany le zanakay dia ny zavatra nampalahelo aloha zavatra tena niara dia mafy iny zazakely iny heritaona sy tapany mandeha mampinono azy any amin'ny violon hariva tonga ndray maraina amin'ny enina maraina mitondra azy mampinono azy any amin'ny violon mafy be zany gamba hoe raha nareo nitratran'izay aloha ary engany mba tsy sotratran'izany tsika fa niatra taminay l izy ary tena mafy paster io zany mahita tsara an'izany zavatra zany zavatra nenanay dia nandeha ny tribunaly nandeha tokoa le tribunal zany tao violon la marina zany tokony hoe 24 heures prolongendrareo foana le izy dia gagabe zay eo izy izy ny eo amin'ny commissariat tsy malaly io izy izy magistrat aminy anay ordre eritreretinareo amin'izany zany ny zavatra manjo anay prolongendrareo violon zany tokony 24 heures na tsy ohatrany 48 heures nefa moa dia nataondrareo an'izay zany le zanakay dia aveo dia rehefa aveo dia nandeha moa zany afaka iny dia nitoy ny tribunaly dia le tribunaly moa zany le tena naka amin'ny vola izy ny tompon'ny vola dia manindry izy le juge le magistrat adversaire anay koa ao dia nandeha hatramin'ny resaka dia hoe nareo nge raha manam-bola dia tonga dia mba vitsy ty dia misy an'izany hoe mameza 50 millions dia zay miteny hoe zay tsy manam-bola tokoko dia tsoroneta aminareo aloha ary naovana tena témoigné azy koa zay fa zay aloha zany na 1 franc raha zany tena nalaza tao tribunaly hoe mafitanana satria zay tsy manam-bola ianao raha anindry ianao zany hoe 20 millions tsisy fotony amin'le olona nge manindry 100 millions izy efa nahazo 2 milliards dia hoe tsisy dikany fa tsika koa sady tsy mahalala olona dia aveo le tribunaly narirarirany zareo zay mitaintaina hoe ahoany ty tribunaly ty raha andeha ve ty zany dia mogatraina indray ve zany reto zanantsika reto dia tena nandeha dia ohatrany naharitra be le izy heritaona tsy nandeha le tribunaly dia zay ray aman-dreny zany nitady lalana hoe ohatrany tsy mety misy ty dia tsorona aminareo moa zany fa nanao doléance zay zany tany amin'ny bianco dia tany amin'ny intégrité dia rehefa tany amin'ny bianco sy tany amin'ny intégrité le izy dia tozy zareo mahagaga be ka iny diren'zareo moa zany dia tonga dia fantany le naran'le juge ozy izy heritaona aveo izy izy ty presque 2 ans latsaka mbola tsy mandeha dia izy ozy izy tonga dia fantatra le olona le magistrat dia zay zany ny fandehan'izy dia zay no fitahin'Andriamanitra zany vao mivoaka zay zavatra zay dia nisy action moutant zany dia nandeha le tribunaly dia rehefa nandeha le tribunaly zany dia nisy fotoana tokony hamoaka didy zany le tribunaly dia tsy namoaka didy indray le tribunaly zany fa hoe mahita olana foana zany tsy fantatra le izy le risoriso zany ao ambadika ao dia hoe aloha hita eo izy izy dia mivoaka indray zany nisy anona mivoaka dia hoe ho avoaka ara ny didinareo nandeha le tribunaly dia avoaka ny didy dia name daty izy fa le daty moa zany tsy tadidy dia ny zavatra nahagaga hoe amoaka didy ny tribunaly dia ny zavatra navoaka dia hoe prolongena le izy fa miandry otra nouvelle composition de magistrat zany hoe ovana le mpitsara kay le intégrité zany nanao ny action novana ny composition le mpitsara dia aveo le mpitsara le eto moa zany tsy afaka hitonona anarany tonga dia nanipoka daholo le ana satria le envergure le opération ngeda be dia tsisy nanao tsony le juge rehetrarehetra taloha fa nisy composition na juge vaovao daholo mihitsy zany na miparty teo amin'ny ministère public na le juge président dia niova tanteraka le izy dia ny tena moa zany le mivavaka io foana
ataoko hoe misy fitahina tena raisina reto za zany tany Mahajanga dia sorako amin'ny tompo aloha fa le avy mivavaka amin'ny 7 alina tsy dia mahita torokely dia amin'iny mba mahatsiaro foana hoe za zao avy aty Jesosy hitako hoe falifaly fa tonga ao Tananarivo zao dia hiverina indray zany le adi-tsaiko satria andeha le tribunalinay tamin'ny herinandro teo tamin'ny herinandro tamin'ny talata dia katsy moa no fitahin'Andriamanitra dia misy ten'Andriamanitra hoe nareo angina Jehova niady ho anareo dia nazatra nahagaganay za moa zany tonga avany dia hitanareo tsara rehefa hiatrika tribunal zany tena nangovotra foana isaky ny avy aty moa zaly dia mivady aman-tsanako ireo zany mandeha mialoha satria le amin'ny tribunal mba makatoerana hoe mba maheno dia isan'ny maraina za le mahonjy sekoly hoe zaho hivavaka dia avy mivavaka manatitra aby dia tonga any amin'zareo any satria le tribunal matetika amin'ny 6 dia isaky ny avy aty dia mirejoindre n'le fianakale vady aman-janako amin'ny tribunal dia kanjo tena nisy fitahin'Andriamanitra fa isorako manokana Jesosy hoe tonga moa zany avy any Mahajanga le avy nanao croisade dia nitaintaina be foana ny tao an-trano hoe ahoana indray zao ny amin'ny herinandro satria amin'izay le tribunal mandeha dia tena io mivady io eny tsy afaka hijotemoana azy fa raha zaiko eto zao andry tena ho faranan'i Jesosy io fa faroa taona sy tapany amin'ity zao fa zaho tena mino fa ho faranan'i Jesosy io dia Fabiola moa zany meme hoe manam-pona be izy papa faranan'i Jesosy dia ny tena nahagaga mihitsy rehefa manatitra ny tribunal mangovotra fa tamin'ny talata teo ohatra mifalifaly be zany dia ohatra tsy nangovotra mihitsy dia mivoaka moa zany ny tribunal dia zao le olona le nakan'le vola moa zany nanaovana mandat d'arrestation au parquet satria izy tsy hita mihitsy dia ny zavatra mivoaka zany mididipizana dia isorana be dia be ny tompo fa afaka mididy io le zanakay dia ny tomazy rehetrarehetra zany any amin'le olona io any amin'le zany hoe le cousinay nangataka dommage tena amina milliard nangataka dommage izy le amin'le juge zany le magistrat dia ireo zany lasa lasage le olona le tena nakan'le vola daholo dia sorana be dia be ny tompo fa tsy mandoa zany ny zanakay na même pas 1 franc dia ny zavatra tsindrika hoe dia sorana be dia be rehefa ndre pasteur fa tena nitrotra mambavaka be anay mihitsy izy ary tena nankahery anay fa tena mafy reto ny ainanay tena mafy za mitondra zazakely ampinonany violon zany za tena nisy fotoana moa zany vao niditra tany le zanako dia tsy natao isika tapakarana fa torana amin'ny ray alina nentina tany amin'ny dokotera tsy zakako le izy satria tsy mitondra le zanako indray amin'ny enina maraina dia tamin'ny dokotera tamin'ny ray maraina tsy efa tsy nahatsiary tena tamin'ny fa mafy be fa sorako Jesosy makasitraka tompoka andaontsika hitsangana andaontsika hisotra an' Jesosy fa Andriamanitra mifeny zavatra rehetra ny Andriamanitra ao mety hoe veriboriky ny lansolo teo amin'ny ray aman-dreniny fa rehefa niona tamin'ny Samuela dia nahazo fanjakana very ordinateur le ranabavy fa nikarakara ny fanjakan'Andriamanitra verina avany 18 mois après verina ny ordia tsisy very ny donné ninona zavatra tsy mety décolle ohatra amin'ny raikidraikitra zany renareo le témoignage teo colle tsy nisokatra kibo miantona fa ao aorianany vavaka rehefa tonga eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao misokatra zany amin'ny anaran'i Jesosy dia hitanareo le teo Andriamanitra mifeny zavatra rehetra ny Andriamanitra ao mety tsy mahafantatra olona ianao fa to fantatra Andriamanitra ianao aoka rehefa mijery anao Andriamanitra dia ho hitan'Andriamanitra fantatra Andriamanitra ny anaranao tahaka ny nanonony amin'ny Bezalila rehefa ny fenonany fanahy dia Andriamanitra ninomba azy sy nahatateraka ny zavatra rehetra asan-drato ny tananao dia isory Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay mankasitraka anao zay misaotra Jesosy fa ianao no tsara marina ianao no mahatoky ianao Jesosy mamindra fo aminay mbola afahanay mijoro tahaka an'izao amin'ny fotoana rehetra dia tsy afaka izay ny tsy hisaotra sy hankalaza ny anaranao fa ianao ilay tompo ny tompo mpanjaka amin'ny mpanjaka ianao ilay lehibe tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra dia raina amin'ny fahamasinana ankalazaina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana ianao misaotra fa marina eto aminay ianao misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao androany dia andray anao indray zay amin'ny alalan'ny teny izay apetraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao tenena aminay ray raisoanao ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay amen andao tsika hitehaka mafy iorakoraka ho an'i Jesosy
Andriamanitra mifotsika manontolo anao fofantanantsika any amin'ny lanitra akasitraka azy amin'ny fanahintsika rehetra mendrika an'io dia raina ny Andriamanitsika tsy herinay natanjakay Andriamanitra tsy izay akory ny mahay mivavaka ka tokony ho enona mihoatra ny olona rehetra fa ny lehibe amin'ny famondram-ponao miditra tsetra ny fiainanay tsapanay fa sambatra tokoa izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no fokisana rena izy tsapanay ny dia tananao eo amin'ny fiainanay tsy ao ambadiky ny fotoana fa le fanangananay mihitsy atoky hibanjina anao ao anatin'ny fahasarotana rehetra atrehanay dia le tananao momba anay manafaka anay satria mpiady ho any marina Jehovah ary mpanantanteraka ny sitrapony amin'izay rehetra matahotra azy izy androany maraina tonga izay mamerina voninahitra aminao betsaka ny zavatra tanterahanao amin'ny profita maso ny fiainanay izay tsapanay fa tsy herinay na tanjakaina fa efanay fa fidiranao an-tsehatra fotsiny tsotro izao voninahitra ny eo anao ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay any amin'ny avo indrindra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo halleloia misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany anenikantsika izy mana ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo antongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka halleluia oaziniat sy voninahitra mendrikilay nandreso antsik nalevina nitsangana minke ny fasana tsy natazonazy ny fiderana dia ho azy mandrakizay Nandres tumpuni fanarai misianarana ambuni anarana rehetra Jesus Kristi mpanjakany mpanjaka Siwelinsu aitazisik niranun mas ufafani wawancanundrai utapitanyadi siwelait ni pamunzisika izimanar yireweta mavesatra irewambwa
jesosy kristy mpanjakany ny fidina hoanazy mandraky fa masina mandraky za misy anarana ambony anarana rehetra jesosy kristy mpanjakany jesosy kristy mpanjakany jesosy kristy le mpanjakany jesosy androany maraina misanata manokana eto anivonay indray tonga eto zahay tena ivondrona amin'ny fonay manontolo ekoky eo tokotrao anaiky ny fiandriananao misanata mandrakizay jesosy dia aoka ny saray avy tonga eto anapahatsapana fa entony fanatreanao ary tonga ianao anotrina anay tianay ianao ny rehetra aminay ianao ny fiainanay satria nandritra izay fotoana nitondranao hatramin'izay ka hatramin'izao jesosy hoe raha misy fahatsarana raha misy voninahitra raha misy fahagagana raha misy famoronana raha misy fahatanterana teo amin'ny fiainanay tsirairay avy aoka tsisy solombelona anankiray azo voninahitra fa aoka ny anaranao rery no azo voninahitra ianao ny aritra ianao ny kapohana ianao ny namonjy ianao natanteraka ny rehetra tsy hoe rehefa tsy hita maso ianao dia toy ny tsy hita fa mihoatra noho ny hita maso ny fisinao eo amin'ny fiainanay satria isaky ny miantso anao zay dia mamaly ianao ary no ny herin'ny anaranao reny no ny herin'ny voninahitra reny tompo asizahy nomena voninahitra fa aoka ny anaranao reny mandrakizay dia misandrata androany amin'ny teninao indray dia aoka ny teny ho teny fiainana hitondra fampaherezana fananganana aneo voninahitra eo amin'ny fiainan'izay nao sy mangetahitany fahamarinanao amin'ny anaran'i jesosy amen tia tanana mafo an'andriamanitra halleloia orakorake mpandresy maza ho toerana tompo halleloia ny afatra androany dia nampitondraina ny lohateny hoe nahoana no communion nahoana no fiombonana Korintiana faharotoko fatelo andiny fahenina ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo zay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra fa mifanahy fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona fa raha ny fanompona ny tondra fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo amin'ny vatony nisy voninahitra ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitry ny tavan'izay nialevona tsy maika izy voninahitra va ny fanompona ao ambanin'ny fanahy fa raha misy voninahitra ny fanompona mitondra ny fanamelohana maika tombom-boninahitra ny fanompona mitondra fahamarinana ary zay nisy voninahitra aza dia tsy nanana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra izay manatombo fa raha ny nilevona aza nisy voninahitra maika fa ny toetra no misy voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy tompony voninahitra amen nahoana no communion fantatsika tsara fa tamin'ny andron'i Moïse Andriamanitra dia te aneo tany amin'ny testamenta taloha sy ny fanekena voalohany te aneo Andriamanitra hoe eo amin'ny olona izy satria nampiasa olona Andriamanitra olombelona mitovy amiko sy mitovy aminao Moïse nanana papa izy dia nanana maman koa dia rehefa tonga teto an-tany Moïse dia nividian'Andriamanitra izy ho libérateur na mpanafaka ny zanak'Israely tao ambany zioga ny fanandevozan'ny Egyptiana nandritry ny 400 taona nanomboka teo amin'ny Mosesy nitandindo ny zavatra ho avy izany hoe ilay endriky ny fanekena ho avy izay manondro ny tena izy fa tandindona teo amina firenena anankiray nanehoan'Andriamanitra ny endriky ny famonjeny izay tiany ho tanterana teo amin'ny fiainan'ny olona
na tiana tsy tiana nefa tsy nahazo ain'Andriamanitra satria olona tsy tanteraka ny nampiasaina midika fa ny tsy fahatanterahana dia ilana fantsiana. Amen sa tsy amen? Ary ny famonjena tsy natao an'ny olona tsy mendrika fa Andriamanitra nitady olombelona mendrika amonjena ny olona amin'ny tsy famendreny ho afaka ny fahotana sy ny fahaverezana mandrakizay. Rehefa nena tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia nitondra azy teo amin'ny dimension na gloire na dingany voninahitra. Napahitana azy ny lamosin'Andriamanitra. Lamosin'Andriamanitra, Baiboly miteny amin'izany amin'ny boky Exodosy. Napahitana ny lamosin'Andriamanitra izy. Raha ny lamosin'Andriamanitra mifatra ny dingany voninahitra hitan'ny Moïse hatrany tendrombohitra tamin'ny endriky ny hafa, nampamirapiratra ny tavany izany. Zany hoe momba an'Andriamanitra zany dia efa mirapiratana daholo na ny endriny na ny lamosiny. Andriamanitra nanokatra ny mason'i Moïse ahita ny passé na ny lasa satria Andriamanitra te haneho amin'ny olombelona ny zavatra ho avy sy ny programa tiany hitondrana amin'ny fiainan'ny olombelona. Dia hoy izy Andriamanitra hoe tsy tiako ho tompo-trano mihono ny zanak'olombelona ho vahiny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra. Dia hoy izy Andriamanitra hoe ho sokafako ny masom-panahin'ny olombelona alala ny zavatra nisy tany aloha. Dikany hoe lamosina passé noentin'Andriamanitra tany amin'ny alfa anontany Moïse. Izay no natonga azy nanomboka nanoratra ny bokin'ny Genesis. Izao ny zavatra nitranga tany aloha tsy hitanao fa ampahafantariko anao ny tantaram-piainan'ny firazananao mandra-pahatonga tonga hanavitra anao. Misy continuité tiako ataona fitohizana tiako tanterahana amin'ny alalan'io taranaka io mandra-pahatonga an'ilay programa mpamonjena ho tanteraka zato isan-jato amin'ny fahatongavako ho nofo olombelona tanteraka eny ambony tany hamonjy ny olona amin'ny tsy fahatanterahany amin'ny alalan'ny taranaka Abrahama izay ampahafantariko anao satria tamin'izany tsy teo ianao. Mahafantatrao ve? Andriamanitra afaka mitondra anao mitsangatsangana any amin'ny passé tsy hitanao. Moïse netiny tamin'izany fa Jaune netiny mitsangatsangana any amin'ny futur na ho avy mbola tsy hitanao koa satria napahitana ny Jaune hatramin'ny tany vaovao tsy misy ranomasina. Ianao nefa androany Jaune tamin'izany ka tsy midika hoe ny olona androany no vangin'Andriamanitra pahitana ny fiafarana any aoriana any fa mety olona efa lasa ro arivo taona lasa niaraka tamin'i Jesosy nosokafan'Andriamanitra amin'ny viziony apahitana n'ilay toerana vaovao aoriny fisiny ty tany tranainy mbola misy ranomasina ity. Ianao zany raha mbola mandimaka eny amin'ny bord de la mer mahita ranomasina dia mbola tsy ity zany le tany natao anao fa le tany natao anao voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa tany tsy misy ranomasina. Tsy ketrehitra fa maninona ny voninahitra izay napahitana ny Mosesy natao hoe voninahitra mialevona. Ny dimension de gloire na nidingana nitondra an'Andriamanitra ny Mosesy tamin'ny voninahitra dia tonga hatramin'ny nampahitana azy andeha tany maina eo voany ny ranomasina mena. Nona teny amin'ny dezera ny zanak'Israely dia mivavaka Moïse nangataka tamin'Andriamanitra sokatra ny lanitra varina anjely ny mana nampidin'Andriamanitra ho any anefitra ho any zanany. Zany hoe tsy ny sakafo ny tany zareo tany amin'ny dezera satria ny tany tsisy nininona, tsisy ala, tsisy voankazo fa dezera. Dia hoy izy Andriamanitra any amin'izany toerana izany ho sokafako ny lanitra ho ampidiniko ny mana. Dinga amin'ny voninahitra zany fosy izy Andriamanitra voninahitra mialevona. Azo mazavaiko aminao tsara lesy. Moïse naniratra ny endriny avy any an-tendrombohitra saromana lava fosy izy Andriamanitra voninahitra mialevona zany. Nisy fotoana Moïse nanova ny rano mangidy ho tonga mamy nikapoka vatolampy namoaka rano voninahitra mialevona zany. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra ankehitriny ozy izy Paoly le voninahitra eo amin'ny fiainantsika dia voninahitra manatombo. Inona ny mahasamihafa andreo karazana voninahitra anankiroa ireo? Ny voninahitra voalohany Andriamanitra mitondra ny prezansany ho eo amin'ny olona nampiasa olona mba ahafahan'ny olona manam-pahatsapana ny fisiny izay efa niala teo amin'ny olona vokatry ny ota hoe hiverina eo amin'ny olony Andriamanitra. Noho izany
ilaina miporofo-panehoana fa eo Andriamanitra amin'ny fanamarinana ny Moïse amina manifestation pahagagana na etsi-pahagagana tsy takatry ny saina eo amin'ilay dingana tsy vitan'olombelona. Zany hoe porofona amin'ny asany fisehoana Andriamanitra. Fa ny dimension de gloire faharoa tsy mila manifestation fa Andriamanitra tonga teo amin'ny olona ny ara-monina taminy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa tonga tsy mila manapirofo ny tenany amin'ny asany satria izy mihitsy ny présent. Zany hoe lanjan'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona dia tokony hanandanja amin'ny olona ny fahambonian'ny fisiny mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra hainy atao. Ny dingany voninahitra voalohany ny porofona tamin'ny Mosesy rehefa niho-pahagagana raha diniana ane latsa-danja ny fahagagana sasany nataon'i Jesosy noho izay nampiasana Moïse. Jesosy ninga tamin'ny mofo 5 sezan-drano roa vao navoky olona tsomy 5,000. Moïse mivavaka tany anefitra ny lanitra ny sokatra napidina mana. Raha jerena zany le qualité-ndreo miracle mpamatsian'ireo ohatry ny latsaka kely ny Jesosy noho ny Moïse. Fa inona ny mahasamy hafa an'ilay izy? Ny ilainy Moïse ny porofona fa niaraka tamin'ny Andriamanitra dia satria Moïse tsy hoe miaina tao anaty famonjena fa tonga monjy firenena anankiray. Dia mila panekena ny magicien any Egypte ny puissance n'Andriamanitra ho ambony lavitra sy mifeny zavatra rehetra mihoatra noho ny mpangalatra izay mitady ambabisengejany zanak'Andriamanitra tamin'izany sy ny lomofit'Andriamanitra tamin'izany. Toy izy Andriamanitra asehony fa niho-pamantarana faratapony hampanaiky any Egypte fa lehibe Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra naneho ny tenany tamin'ny asany. Fa rehefa tonga Jesosy dia ambony lavitra ary tsy hita pesipesena mihoatra noho izay voninahitra naseho teo amin'ny Moïse tamin'ilay endrikita maso nanehoana tamin'ny olona ny porofom-pisian'Andriamanitra nombany Moïse. Ny fidirina n'Andriamanitra ho tonga nofo teto an-tany nandehandeha hamonjy ny olombelona rehetra. Moïse namoaka ny zanak'Israely tany Egypta, Jesosy Kristy hamonjy zao tontolo zao ho afaka amin'ny fahotana. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Tonga Jesosy hamonjy antsika ho afaka tsy ao ambany zioka ny fahaverezana mandrakizay. Tonga izy hitondra ny fiainan'Andriamanitra ho ao anatinao. Ny voninahitry Mosesy raha teo ivelany satria tamin'ny andron'ny testamenta taloha voaka miditra ny fanamasina tsy mahazo toerana ao anatin'ny olona zany. Niala tao amin'ny Davida izy dia niala tany amin'ny Saoly izy dia nakao amin'ny Davida. Niala tany amin'ny Ela izy dia nakao amin'ny Samuela, mpaminany, mpanjaka, mpisorona. Dia hitantsika fa niala tany amin'ny Eli indray ilay izy dia nakao amin'ny Elisa. Zany hoe zay no mahatonga ilay hoe osotra mifindra ho aza vaiko ilay izy. Osotra mifindra. Tamin'izany zany no tena mipetraka be ilay hoe onction avy any amin'ny olona ny andrasan'ny olona. Ancien Testament. Satria tamin'izany raha vao miala avy any amin'ny Eli ny fanamasina dia afaka miseho miendrika double portion amin'ny Élysée izy. Miala avy any amin'ny Moïse ilay izy dia tsy isy tsony tany amin'ny Moïse fa ilay tao amin'ny Moïse ihany nombanan'i Joshua. Avy any amin'ny olona ilay izy sy fanekena teo amin'ny olona anankiray izay nampiasain'Andriamanitra. Rehefa miala amin'ny olona iny ilay izy dia makeo amin'ny olona anankiray izay mijoro amin'ny fanekena vaovao indray, fanekena manaraka indray fa tsy hoe fanekena vaovao. Fa za tena teny aminao le dinga voninahitry ny fanekena vaovao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ambony lavitra no fanekena taloha izay mialevina. Satria amin'izao tsy mila makany amin'ny olona ianao maka ositra. Fa Jesosy ny nandohalika tamin'ny ray mba hahafahanao mandray ny fanahiny ho ao anatinao. Noho izany ny ositra ao anatinao tamin'ny alalan'ny fahateram-baovao tsy ositra avy any amin'ny olona mpitaina amin'ny olona fa ositra avy any amin'ny ray ao anatin'ny olona tamin'ny fandraisana an' Jesosy. Tsy maharetreka ao an'Andriamanitra. Noho izany tsy tokony izy tsony
karazanosotra itototona any aman'olona fa hita ao amin'ny chambre haute daholo rehefa mivavaka ianao dia afaka mandray manokany ny etapindohanao matoa Andriamanitra ny zara hoe amin'ny rehetra dia tsy hoe olona anankiray ny natao izara maro fa avy any an-danitra no ampidinina ao anatin'ny olona mangetaentan'Andriamanitra. Halleluja! Hitanao ny communion satria fa maninona ny communion? Communion satria rehefa ao anatinao Jesosy dia ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra. Afaka mitombo ao anatin'ny olona anankiray mangetaeta ny fisokafana, ahita ny fisehoan'Andriamanitra mihoatra satria ny fahatongavan'i Jesosy tsy anapirofo ny fisiny eo aminao izy amin'ny hetsiky ny asany. Tsy anapirofo ny fisiny eo amin'ny fiainanao amin'ny hetsiky ny asany izy fa efa no zavatra mihoatra noho izany izy mitondra ny fiainany sy ny fanjakany ao anatinao izy. Zay no mahatonga ny Baiboly misarika antsika ho any amin'ny communion satria lasa fototra ny communion hoy Jesosy. Aza lany andro mitady ny hetsika Andriamanitra fa mandana mandohalika manatsara isan'andro ny fiombonanao amin'Andriamanitra satria raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona na fa maninona izy ho azonareo na ho tonga aminareo zany. Noho izany amin'Andriamanitra tsy le zavatra ho tonga eo aminareo amin'ny fahaizanareo mangataka sy mitaraina fa miainga eo amin'ny fahatsarany communion sy fiombonana amin'Andriamanitra mba hatsara ny commandinareo amin'izay zavatra rehetra ilainareo avy aminy. Hoy Jesosy zavatra rehetra ainimino atao fa attention Jaona 5:15 raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Samy na inona na inona daholo reo. Ndray raha tafasaraka tsy mahay ninninna, ndray raha tafiombona mahazo ninninna. Aiza le fototra? Communion satria nahoana ny communion? Voninahitra voalohany voaka miditra miala avy amin'ny anankiray dia makare. Voninahitra faharoa tafatoetra satria izy Jesosy Jaona 14 Jaona 7:12 za angataka amindray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary aiza ao anatinareo izy. Communion satria Andriamanitra tamin'izany mbola tsy maro toerana ao anatin'ny olona fa eo ivelan'ny olona. Eo amin'ny natao Moïse aza tsy tao amin'ny Moïse izy fa teo amin'ny Moïse izy ny testamenta taloha. Zany mahatonga ny fisian'ny fanahy masina tsy afaka miditra tao anatin'ny Samsona fa tsy maintsy miantokantona eny amin'ny volony. Dia rehefa nisambory ny Samsona ka nitapahana ny volony niala ny heriny satria ny fanahy masina niantokantona teny. Rehefa tonga Jesosy ao anatin'ny olona, hitanareo amin'izay ilay voninahitra be manatombo. Voninahitra manatombo tsy any amin'ny manifestation fa ao amin'ny communion. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ataovy mafimafy ao an'Andriamanitra. Zany mahatonga an'Andriamanitra miinsiste amin'ny fiovampo. Ary zay mahadiso ny message ny andro farany. Raha sanatria ka tsy eo amin'ilay programa mifandraiky amin'ilay fitondran'Andriamanitra. Ny fizaranao ny teny fahamarinana. Raha misy teny fahamarinana mampifandraika ny fanompona amin'ny fisininna, amin'ny fisiny fiainana eo amin'ny olona fotsiny, samy olona. Fa tsy miditra lalina any amin'ilay hoe endriky ny fahafenon'Andriamanitra ao anatin'ny olona
dia mandiso ny programan'andriamanitra ny olona zany satria jesosy nylaza ny zavatra nangatahako tamin'ray eny e teny atonga ny fanahiko ao anatin'ny olona ho eo amin'ny olona sy ao anatin'ny olona satria voninahitra manatombo satria double portion le maheo azy ny nazoniny fa ny ampiny ny mahao azy atao anatsika mafantatrareo ve fa tamin'ny fanekena voalohany andriamanitra tena neo fotsiny ny maheo azy tamin'ny vokatra sy ny fisehoam-pamantarana mba hahafany egiptianina manaiky fa manatombo ny herin'andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely rehefa hamoaka azy andriamanitra fa ny fanekena vaovao mihoatra lavitra noho izay mihoatra lavitra noho izay satria ao anatintsika andriamanitra raha navita namaky ranomasina mena mandeha tany maina nanome papelika tsiro nampimonomonina ny zanak'Israely mana avy any an-danitra ny testamenta taloha na ny fanekena voalohany rehefa tonga Jesosy dia nisy faneomboninahitra tsy takatry ny saina mihoatra noho ny hita maso nataony tonga izy hamonjy ny olona izay no mahatonga ny lanjan'ny fiovam-ponao ho ambony lavitra noho ny lanjan'ny valim-bavaka voarainao satria ny commande ny zavatra rehetra ahatonga ny fiadanam-ponao eo amin'ilay fahafatrany fahafenona amin'ny fisehoan'andriamanitra amin'ny fiainanao dia misy ifandraisany amin'ny fahatsarany kalitao na ny kalitean'ny fiombonanao sy ny communionao aminy rehefa tonga Jesosy ny voninahitry Mosesy nandalo ary izay voninahitry Mosesy mandalo izay dia izao voninahitra avy eo amin'ny lamosiny dia ozy izy Mosesy mahita révélation Mosesy satria rehefa miaraka amin'ny fanahy-masina dia anokafan'andriamanitra zava-baovao foana arakaraky ny karanao dia mizavatra sokafan'andriamanitra androsoanao lalindalina kokoa mifanaraka amin'ilay fahamarinana voarainao avy aminy tsy te hionina teo amin'ny lamosiny Moïse fa te hahita ny endriny dia ozy izy Mosesy za tsy te hionina eo amin'ilay lamosinao dia nidongo Mosesy hoe raha ohatra ka tsy araka aminay ny tavanao dia tsy haly eto izay nangeta hitany tavana andrimo fotsy andriamanitra atreto ny fetrany atreo ny fetrany aloha fa taty amin'ny testamenta vaovao satria hitan'andriamanitra hoe nyrehatra be loatra ny etaetany Moïse nyrehatra be toy izy andriamanitra ahitany tavako ianao fa amin'ny fotoanany tonga Jesosy teo tendrombohatra amin'izay vao mifankahita tava Moïse sy andriamanitra satria Jesosy zasy ny ray dia ray ihany ianao tsy mahazo mahita ny ray io seza fiandrianany fa ny zanaka ny hitanao ny tavany dia mahita ny ray ianao izay mahita dia mahita ny ray izy ihany no teny an'izany toy izy Jesosy ny fatra ny ahitanao tsy tamin'ilay nao nangataka tamin'iny fa tamin'ilay fotoana tiako isehoana aminao dia teo atendrombohatra le izy ny marina Petera sy Jaune ho an'ny Petera sy Jaune le fiovany endrika fa tsy ho an'ny Moïse akory fa Moïse tsy maintsy teo satria ny ilaina fanangataka na izy na Eli eny hoe tsisy faniriana homponoko tsy an'Andriamanitra efaina aza fatra-pamaritra ny valim-bavaka ao amin'ilay fotoana nerenao an'Andriamanitra iny raha nytiany tonton Marka zao tamin'ilay fijorovam-volombelona teo vao mivavaka herinandro izy dia mivady daholo ny olana fa nandeha ny taona tamin'ity herinandro ity vao mivaly ilay vavolombelona ny ilainy ny antony tsy ren'Andriamanitra izy fa teny an-dalam-pananganana sy fanefena atomombana n'ilay fahatanterahana teo amin'ny fiainany Andriamanitra dia lasa matsiro le izy rehefa any amin'ny dezerany misy mana milatsaka satria nonanona tsara eo am-pandraisana dia mavesatra ny fankasitrahana sy fisaorana ny tsirony rano tsy azo omena ny olona tsy mangetaeta fa renao ny tsirony rano rehefa maina tsara ny tendanao mahazo jus glacé ianao mandany any mazanga dia hitanao fa marina zavatra teneniko zany amen sa tsy amen tonga Jesosy misy fotoana Andriamanitra teaneo le maha-Andriamanitra mifeny zavatra rehetra azy Mosesy mila nandeha teny ambony rano mila nandeha teny teo ambony tany maina fa Jesosy nandeha teny ambony rano zany hoe misy fotoana zany mihoatra amin'ny fomba fijery maha olombelona ny fisehoan'i Jesosy
raha mandinikytsika ny mpaminany rehetra dia nirahana nangana ny maty zany hoe ny olona mitsangana ny maty dia nisy olona nirahana foana nampiasaina tany amin'ny testamenta taloha fa tamin'ny andron' jesosy izy le fananganana sy fiainana tsisy nanangana izy fa nitsangana rery tao dao aloha itentanina mafeo an'andriamanitra voninahitra manatombo ary inoko fa ny asa faran'izay ngeza indrindra natao ny fanamasina teto amboniny tany tsy hoe ny nampiasana ny elina nangana ny zanaka vaviny le mpitondra tena maty na ny nampiasana ny elisa nanangana ny zanaka vaviny le vehivavy sonemita na ataontsika hoe ny fananganana lazarosy tamin'ny maty reny efa goavana ny fijery azy maha olombelona fa le grand miracle mbola mihoatra noho ny miracle dia nanangana ny fanamasina ny mpanangana tao am-pasana le fananganana natsanga ny fanamasina dikan'izay zay no mahatonga ny fanoarana amin'ny asa goavana amin'ny nambaran'ny apôstôly paoly amin'ny Efesana 3 hoe amin'ny fioarany fahalebiazan'ny heriny amin'ny fioarany fahalebiazan'ny heriny ho atsika fiangonana tamin'ny nananganany an' Jesosy tompo tamin'ny maty dia no tsika izay ne raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy no mitoetra ao anatinao nandray an'ilay mesura ny fahafenony tamin'ny fanoarana tamin'ny fananganany an'ilay fananganana sy fiainana révélation nampitondraina amin'ny Paoly mba ahafahany mamaritra ao anatinao ny fisiny zany hery zany disponible zao dia zao misy zavatra misy zavatra tia koa ho tafiditra ao anatinao zany zavatra zaray ny fanamasina amintsika zany ianao zany raha manapahatsapana ny fioaran'le voninahitra misy dia zao tsy karazan'olona ianao hiandrandra fahagagana be amin'ny fisehoan'Andriamanitra ka ho variana hoe inona no ataon'Andriamanitra fa rehefa miaina ianao ao anatin'le tontolo mpisokafana satria communion nahoana ny communion dia zao lasa mangetaheta ianao misokatra isan'andro ny ao anatinao manatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra atonga ny disponibilité na ny fahafahan'ny ny ao anatinao ho fantsona isehoany voninahitra Andriamanitra zany hoe ianao tsy natao hitady voninahitra fa ianao fantsom-boninahitra fantsom-panehoana ny voninahitra Andriamanitra Mosesy eny nila 40 jours et nuit vao namirapiratra ny tavany Jesosy ndray alina monja voninahitra manatombo ndray alina niaraka teo izy sy mpianatra tsy nira nanomana 7 andro nety mpianatra ndao tsika hivavaka dia niakatra tena tendrombohitra vao tonga teo namirapiratra ny tavany ny Mosesy mila 7 andro sy 7 alina normal satria Mosesy le mpitady Jesosy le tadiavina tsy marety ao an'Andriamanitra azonareo amin'izay lesy ny ilainao tsy voninahitra aza maiky no tonga karazan'olona VIP na very important person tsy zay ianao aza maiky an'izay fa katsao aloha zay atonga anao ho utile ilaina tsy ilain'ny olona ny mamaiky fa ny tonga anao ho mety amin'Andriamanitra tsy mary zany ve rangatena tsy haiko mafantatrao samy manana ny tadiaviny ianao sy Andriamanitra ianao mitady an'Andriamanitra amin'ny zavatra ilainao fa Andriamanitra mitady olona araka amin'ny fony sakafofo io problème antsika indraindray tiatsika lahatra hatramin'Andriamanitra rehefa be saintsika dia netsika ohatra ny te hanam-pahalalana no Jesosy zany hoe rehefa zao dia zao dia zao dia zao dia zao ary zao moratratra an'io ny olona mbola manana toetra feno avinavina matory ao anatiny orgueil ny olona manana ny toetra hoe feno avinavina io dia mikatsaka an'izao izy zay ampalaza azy zay tena hoe tonga ny olona ilaza fa izy ny tena zavatra dia matetika tsy fantatrao fa manompo sampy ianao satria lasa manompo ianao ny tenanao manompoka misolo toerana n'Andriamanitra amin'ny fiainanao efa nizaraiko tamintsika fa manina Andriamanitra ny tsy tiantsika manao idôle hafa na tsika aza tsy tian'Andriamanitra ho atao idôle tsika ihany miadore atsika fa maninona ny tsy tian'Andriamanitra zany
satria andriamanitra rery ny afaka manao an'izany symbole na supériorité tena hoe fahamboniana eo amin'ilay toerana faratapony indrindra ny fahafahana manao idôle tsy olona ambanany manao idôle fa olona mihevitena ao ambony afaka anangana izay zavatra tiany eo amin'ny toerany ho azavaiko tsisy ambony no andriamanitra noho izany andriamanitra rery no afaka manao idôle olombelona ny idôle n'andriamanitra voalohany satria ny akoka teo mivovoka izy na nisy fofinaina nanao ny olona tahaka ny endriny izy ihany ny afaka manao zavatra tahaka ny endriny satria izy ny ambony indrindra fa ianao tsy afaka manao zavatra tahaka ny endrik'andriamanitra satria ianao tsy supérieur no andriamanitra ka ny fanaovanao zavatra sampy eo amin'ny toerana ivavahanao dia mifanambanina n'andriamanitra fa afaka hanao ny toerana zay ny miratsy mifanompoly sampy fa andriamanitra afaka manao ny olona tahaka ny endriny izy hita maso eto ambony tany natao hoe kofa biby sy ny zavaboary rehetra anjaka amin'ny zavatra rehetra ary voatsotra aminy akoatran'andriamanitra tsisy olona afaka manao an'izany tsony tsisy nizaniza voary afaka anao an'izany no izany fahadosoana lehibe indrindra na tonga n'andriamanitra tezitra tamin'ny zanak'Israely rehefa njoro ry zareo nanangana zavatra isolo toerana n'andriamanitra tandremo nandray ianao ihany no ampiasain'ny devoly anakona voninahitr'andriamanitra ny problème ny satanany tsy hoe voninahitra tsy ho azonao fa le hainao hanome voninahitra n'andriamanitra dia tratrako amin'izay satana dia tena tonga dia zao maintsy an' Jesosy hoe manomboka androany izy dia hokolohenao karan-doha mandrakizay ary tsy ho tafavoaka oatsony ny devoly eo ambany tongotra Jesosy amen satria manomboka androany zao lehilahy zao dia lehilahy tsy azona ny voninahitra na faran'izay kely indrindra aza ahitana azy fa amerina ny voninahitra zato isan-jato ho an'i Jesosy Kristy rehetra alleloia mba hahafahan'andriamanitra manao zay tiany raha votsika zany no ampiasain'andriamanitra dia mitady akapara io ny hitan'andriamanitra raha voanao manomboka dedadedaka dedaka ny tena marina satria raha ohatrana aloha tsy haiko nareo rahalahy zay ampiasain'andriamanitra rehetrarehetra eto tsika rehetra mahasamby manana ny fomba ampiasain'andriamanitra tsika daholo fa za matetika tsy aposiko mihitsy ny zavatra ataony ndraindray mba misy fotoana mba iteneniny ihany hoe zao no ataoko fa izy no miteny dia anao zany no miteny hoe zao ny heniko fa rehefa mitranga le izy aza mitetehaka aty zany satria na za koa raha fanina amin'ireny aza le izy fa izy manamarina n'izay zavatra teneniny zay zavatra lazainy mifanaraka amin'izay zavatra ataony ho voninahitry ny anarana mety misy tanjonao mety misy olona ao tian'andriamanitra atsangana ny finoana hoe ianao aza matahotra ny amin'ity zavatra anankiray ity fa jereo ty zavatra nataoko ity fa misy olona eo akaikinao nanaovako zavatra ohatr'izao dia mijoroa amin'izay dia velomo mifanantenanao ohatra le omaly zao tsika nahita le malemy teo vavadiny tsara endrika le malemy teo vavadiny tsara endrika tsy nieritreritra tsony hoe hitsangana izy mandrakizay satria trany amboaka ny problemany samy tsy tonga saina na le malemy teo vavadiny tsara endrika hoe ho sitrany tsy tonga saina le mpanatitra azy eo ambavadiny tempolo fotsiny tsy tonga saina petera sy jaona mandalo isan'andro fa manome vola azy fa nisy fotoana anankiray samy tonga saina daholo ny rehetra petera sy jaona nanao commande hoe mijery anay dia niova le vision lasa tsy tany amin'le fisainana voafatotra tsony hatrany amboaka le problème fa niratra le maso ny ndrandra zavatra le zavatra fotsiny tsy nitovy tamin'izay nandrasany fa nioatra satria ambony lavitra noho izay andrasany no men'andriamanitra petera azy ahoana misehoan'le izy petera ny teny hoe za manan-javatra fa tsy tonga zay ny petera hoe nanan-javatra zay le fananan-javatra zay mba azonareo ve ny voninahitra faharoa ao anatin'ny mpino dia voninahitra ananany mpino ao aminy amin'ny alalan'ny fahatsapany fisiany Jesosy sy ny lanjany fisiany Jesosy eo amin'ny fiainany tonga zay ny petera hoe manan-javatra izy zay ananako izy petera nomeko anao tamin'ny voalohany petera ny teny hoe mijery anay izy jaona nijerena fa rehefa izary petera tsy niteny hoe ny jaona tsy fantatra zay ananany tsy napetraka andriamanitra ao anatiny fa ny ananako aloha eto ampitsangana anao dia ampandehanao mafantatra anao ve tsika afaka miara manompo daholo fa mila manam-pahatsapana anao anatina fahatongavan-tsaina hoe misy zavatra nananao tsy anana ny hafa ary rehefa eo amin'ny domaine anao aza miafo zany manan-javatra dia natao izara mity hafa mafy be ho an'andriamanitra halleloia
amin'ny fotoana isehoan'le zavatra anananao io ny hafa isitraka fa zao ozy isy petera jere anay rehefa mijery aloha jereo zahay dia ngamba ny andrianitra kely any John ny petera hoe ina no teneniny fa rehefa tsy niteny John zay ananako amin'izay ozy isy petera zay ananako amin'izay eto manko akizara fananana eto halleloia fa taterao anatin'ny fanompona mahatonga anao tsy développé tsy tena hoe mivelatra tsara le fahasoavanao anatinao satria anao malaina mizara fa rehefa mazoto zarainao foana le izy asoa ny hafa izy fiatraika ianao mifanjakan'Andriamanitra le izy dia manomboka ampitomboan'Andriamanitra le izy dia avoaziny foana isan'andro isan'andro sady ianao mahita amin'izay rehefa avy eo hoe wow misy fitombona izy zany satria nahoana vokatry ny toe-po ao anaty communion tsara anananao fo tia mizara ao anaty fiantrana Jesosy rehefa nasitrana marary dia tsy tonga dia hoe manafotoana ary ilay marary dia nanafotoana azy satria maneringely azy any an-dalana mandrakariva ireny zany ve voasoratra ao tsy mora kizitana tsy mora tezitra tsy mora sorena fa mandeha izy onena izy dia onena hayanao ka nandray ny tanako na mery na mikoy ndray lay fiadanam-po ka ny fahoriko tsy ho tsaroko izao satria efa ny andrandranao Jesosy ty halleluia ny andrandra le malemy jere anay zay ananako nomeko anao amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana tsy tonga saina le mpitandra noentina le malemy isan'andro mahagaga mba tonga eo mitepolo ihany zalahy mitondra le malemy fa petrany mivavatotsy dia lasa izy mandeha tsisy fanampin'ny olona feno zany fa Jesosy rery nitanteraka ny fanomezana anankiray faharoa reo le hoe mahatsapa ihany eo tsara endrika ny ametrahana azy betsaka ny olona mahalala Andriamanitra mahain'izao Andriamanitra mahain'izao fa tsy dia tena manatsara communion reny le mpandalo ambavady fa tsy miditra lalina tsy tonga saina tsy tonga saina ry zalahy hoe matona seo teo amin'le malemy le izy dia afaka andray koa izy ao an-tranony misy zavatra matomba ko foany Petera sy John fa tsy tonga saina izy hoe eto ivelany koa le izy mety efa manomboka nanafitsetsena izy hoe ao anatiny ihany le fikarakarana fa ozy izy Petera tonga saina koa ndray mandeha sofa tapaka fa raha tsy zany ritmika foana amin'ny fiainana isan'andro alaina le hanina dia manino mena le vola dia malemy ihany fa izy miditry ny tempolo izy roa lahy fa ndray mandeha zay ozy izy Petera tsy manana volamena tsy manana vola fotsy omenanao zao tsy manana fa zao zay ananako nomeko anao misy zavatra ananako fa zao nizy rako an'le izy tsy tonga saina tamin'ny zavatra nananana izy na mbola nisy fananana hafa nanarina an'le izy nandray ny fahatapahana dia lalana mampisokatra amin'ny fahasoavana ahafahan'ny hafa mahita n'le fanomezana tena ilaina mihoatra no zay tadiavana fa tsy tena ilaina ny fotoana ny mahaterenao io tsy tena ilainao mahaterenao tsy voatery ilainao ianao io amin'ny nofo mahatsapa hoe tena tery be fa tia ny ilaiko fa ny tena ilainao le nomeny Petera fa tsy le nandrasan'le malemy tsy volamena sy volafotsy le izy fa sofa tapaka aloha le volamena sy volafotsy teto zany Petera sy John tsy hoe namana tsy tapaka fa nama tapaka sy namana tsy marety akaragao an'Andriamanitra halleloia tapaka sy namana tapaka izy roa lahy raha tsy tapaka izy tsy nisokatra ny saina manan-javatra izy fa isan'andro izy mandalo ao foana dia le malemy mahita azy ohatry ny olona rehetrarehetra hoe inony ianao dia mitovy amin'ny olona rehetra satria mitovy amin'ny fanomezan'ny olona rehefa mifanomezanao mitovy amin'ny fanomezan'ny olona dia mitovy amin'ny average people ianao na servant of God azy na mpanompon'Andriamanitra azy ianao dia mitovy amin'ny olona tsotra ihany satria ny olona tsotra afaka manomeza angatan'ny olona rehetra amin'izay moyen misy eo ampelantanany fa nampiavaka azy tapaka aloha ny ananan'ny olona vo nisokatra ny fananan'Andriamanitra
ka le rakitra tsara ao anatiny io tsy misokatra raha mbola migalabina be overana fantatrareo rehefa manam-bola ny olona mora misaina ny vakina aspirine dokotera sy anina rehefa tsisy ninina ny olona mifantoka amin'andriamanitra mampiasa finoana ary zay mahatsara ny Bartimeo jamba sy le malemetra any amboka teo mivavadiny tsara endrika fisokafana amin'ny zavatra tsy vitan'ny olona satria fanantenana ny tanan'andriamanitra fa tsy ny olona tsara teka ao an'andriamanitra amin'ny fotoana mahatery afaka miseho andriamanitra teny ilainao zao teny zao zay ny ampianarako anao hifantoka ao anaty teny aza mifantoka amin'ny ora aloha fa toa amin'andriamanitra aloha misy zavatra androany maraina tian'andriamanitra ho tao eo amin'ny fiainanao mahafaly aino milaza aminareo fa androany maraina mifankalazana fa 50 taona ny fiankinan-dohako amin'andriamanitra tanteraka efa le bebe antsika mandeha ny fotoana mandeha ny ora efa 50 taontsika zao sotran' Jesosy ny amin'ny demi-siècle zay nomeny ty afa mafeo azy re tompony aina sy voninahitra halleloja Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao communion satria tsy te latsaka tsony Andriamanitra ny amin'izay tombony anananao nefa tsy ritiny hafa raiso kely halleloja ripininy andro farany manatsara fiombonana isan'andro mba afakahita amin'ny fahasaribidiny zavatra efa nataon'Andriamanitra ho anao ao anaty tianao Jesosy ary zay tombony zay dia tsy tianao raraka raha manam-potoana hitarainana mandana manam-potoana andinian-tenako bebe kokoa petera voalohany toko voalohany 9:9-12 zay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza nefa satria inonareo dia iravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tonoana sady be voninahitra mandray ny antony fonareo dia ny famonjena ny fanahy famonjena ny fanahy vereny hoe famonjena ny fanahy ny amin'izany famonjena zany dia nitadiavo mpaminany io famonjena io no nitadiavo mpaminany ny katsahany fatratra zany hoe tadiavo ny Eli nitadiavo Moïse zay lazainareo fa star académie tamin'ny androny ireo efa naminany zareo fa tsy ho azo fa fahasoavana ho anareo dia 9:12 nokatsahany zay andro ny tena nieritreritry izy ireo viny io andro na zay toetry ny andro nitondroany fanahy Kristy tao anatiny raha nambarany raha atao ny fijalian'ny Kristy sy ny voninahitra manaraka izany ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azo ho anareo atao tranompokon'olona analakely nanomponiny amin'izany zavatra zany zay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitoro ny filazantsara ny tenin'ny Rodolphe hanampitoriana taminareo tamin'ny alalan'ny fanamasina zay ny rahana avy any an-danitra zany zavatra zany tena any anjelika io aza midonaka mandiny inona ny tia baiboly holazaina rehefa tanteraka ny communion dia manomboka mianatra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina ao anatinao sy ny fomba fiarahanao amin'Andriamanitra koa ny voary rehetra dia zay no mahatonga ny voary rehetra manaiky zay manaiky an'Andriamanitra problème eto tany raha tianao fantatra enoy ty enoy safidy ny ala tamin'Andriamanitra mila mamelona safidy anao ny sitrapon'Andriamanitra tsika atao tiafa mafeo n'Andriamanitra zay resy lahatra zay no mahatonga ny fotoam-pisarahana safidy mibanaka ary ny fotoam-pamerenana anandratan'Andriamanitra anao koa safidy miverina ampiombony ao amin'ny volontén'Andriamanitra tanteraka ny safidinao aza sasa manota fa ny commande tsara indrindra commande tsara indrindra ny baiko tsara indrindra anovany zavatra rehetra anovany zavatra rehetra ekeny zavatra rehetra aneo mahazanak'Andriamanitra anao dia ny fahatsarana ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra Kristy ivony zavatra rehetra
ny anaran' jesosy le fananana teo ambahava petera na nivana ny kitrokely le malemy na tonga azy itsangana sitsabikina ny fahefan'i jesosy kristy sy ny herin'i jesosy kristy ny herin'ny tenin'i jesosy kristy iombonantsika manova ny zavatra rehetra ary azoko antoko androany maraina fa hanova ny fiainanao hanova ny ao anatinao hanatsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra ary hatonga ny zavatra rehetra anaiky anao toronao androany. Raha tamin'ny andron'ny Mosesy nanomboka tany amin'ny testamenta taloha rehetrarehetra tany inona ny zavatra nitranga tany aloha tany mazavaiko aminareo zany tsy azavaiko satana misetrasetra ataony satana misy zany zay nakotana amin'ny fiainan'ny olona dia nirahana amin'ny mpaminany amerina amin'ny laoniny ny ministeran'ny testamenta taloha dia ministerana restauration fotsiny famerena amin'ny laoniny zany hoe zay zavatra taony devoly dia ino no toerana maty velomina mosary atao an'izao zavatra ivelany aingokaingony be dia be amin'ilay fanakorontanana zany dia reraka Andriamanitra ohatrany hoe anarina foana satria ny vita ny tega anankiray dia miditra manaraka indray teo sisy Andriamanitra aloha fa kitihana mihitsy ilay mpikarakara nyity resaka fanakorontanany ity ary hovany indray mandeha ny olana tonga ny devoly tsy voakitika zany eo amin'ny testamenta taloha tsisy afaka mandroaka azy zany fa voatonga Jesosy miala ianao ry satana voakitika le tompona ndraiky hitanareo matetika rehefa misy fanotokodinana na fanotokodina amboly io na amina sosiete anankiray na rafitra anankiray dia tsy voakitika mihitsy le tete fa ohatra le TM6 ny atao zay condamné anazy dia mba hampandrina ny sainy maro fa tsisy nininina dia zay ny ambany foana ny voahitsaka ohatra izay ny testamenta taloha fa voatonga Jesosy tonga dia mifanandrina tamin'le deba-panotokodina mihitsy miala eo lahy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tonga dia satana tonga dia nampary rehetra sy nangororo satria nahoana ny Andriamanitra ao Andriamanitra mpandresy ny Andriamanitra ao efa niady teo amin'ny toeranao ny Andriamanitra ao tonga famonjenao anao ny Andriamanitra ao no mifamindrapony tsy anarina nameloka anao ny Andriamanitra ao vonona ny andry anao vonona ny anangana anao mpanasitrana anao mpanafaka anao izy no izy atretraika ao mandrakizay Jesosy avy amin'ny Nazareta no anarany orakoraka mafy eo an Jesosy ry kristianina raiso ny fahasari-piary ny toerana ankasitrana sy anomezana voninahitra azy omeo izay andrasany antsika safidy alorantsika tena tsaratsara kokoa hatrany ao anatina fiombonana fa raha ianao io tondro tsara ny akaikinao dia jereo masony raha ianao io no miray amin'Andriamanitra ka mampitoetra ny teniny ao anatinao ino aloha zavatra tadiavinao ozy izy Jesosy hoe angatao na inona fa omeny ianao zany. Halleluja halleluja fantatrareo ve iza zany no ilaitsika iza no ilaitsika ny ilainao tsy vola ny ilainao tsy fanasitranana izy raha teo reo no miteny tsy ny finatra ny mila mpanao fanafody fa ny marary ny ilainy marary tsy fanafody fa mpanao fanafody Jesosy no anarany ny ilainao tsy sositra ny tana amin'ny pastera fa ny fandraisanao dia kapoka ny retany roa arivo taona lasa ho anao ny le malemy tsy vola fa le fananana tao amin'ny petera anangana azy mikitrokely malemy raha vao mitodika ianao mahita ny asaribidiny izay anananao dia mihoatra lavitra mivokatra noho izay antenen'ny hafa mahavoafetra azy eo amin'ny fiainanao androany maraina raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana avy aloha izy anjaka sy anapaka ao anatin'ny fiombonana mpandraisana tanteraka aminy zao ny fotoana sarobidy indrindra afatsika miomana ifandray sy ombona amin'ny mpamonjy atsika aoko voadio ianao androany dia adio sitrano ao o tompo Deus sitrana afao ao o tompo
deo afaka kasio ny herinao ny fiainako tompo ianao no tarainako sitrano awe sitrano o tompo teo sitranao afawa o tompo deu afaka kasio ny herinao ny fiainako tompo ianao no tarainako eno eny amin'ny fotoana iverenan'i jesosy rehefa aneny ny trompetra sy ny feon'arkanjelin'andriamanitra baiboly dia milaza fa zay mana maso rehetra ka tsara fiombonana aminy dia ho ampahitana sy hosokafana ny masony ahitsy zay zavatra tsy voatery ho hitan'ny olona tsotra amin'ny fotoana iverenany eny amin'ny rao any lanitra dia osisy ny baiboly tsy ny masony rehetra aloha ny ahita fa ny masony zay niaritra sy ny toetra teo amin'ny sitrapony no ahita ny olona isokatra ny masony tsy hoe ilay olona nazy valibavaka be tsy fahavalony ireny akorytsika fa tiako hanokatra ny fonao amin'izao andro faran'izao fa zao ny fotoam-pijinjana milohan'ny fiverenan'i Jesosy anovanany ao anatinao anana maso mahiratra ahitan'i Jesosy amin'ny fotoana iverenany ary mahavariana fa ny sofina koa dia ohatr'izany tsy ny rehetra ny aheno ny feo an'ny trompetra fa zay voavony sy ovana ihany natao andre sy ahita mpapakatra eny amin'ny rao any lanitra zavatra natao fantatsika fotsiny zany tsy hoe mila fantatrao zany hoe vita tsy anjery hoe zany ny zavatra hitranga amin'izany fa mila iainanao zany dia ny androany aloha ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo satria mahafeno ny fipetra-panovanatsika ny communion sokafo ny fonao androany mitenena amin'Andriamanitra indray teneny Jesosy hoe tia Jesosy manantona anao androany tena mifoko manontolo tiako Jesosy mihoatra lavitra noho izay mety hoe fiainako rehetra iainako eto an-tany ny fahatsapahako ny fisiany lanjany mandrakizay amin'izao fiainako izao za manokana Jesosy dia efa nanomenao fahatsapana indroa be zao ny fisiany fiainana oriana ny fahafatesana tena hifonako aminao raha misy fotoana indraindray mbola mety varim-bariana ihany eo amin'ny nofo mialohan'ny ombonako aminao androany Jesosy dia tiako ty nofinao ty sy ty ranao ty hikorina ao anatiko anova tanteraka hoeto mavaka koa ianao manokana ao anatin'izany anova tanteraka mba ho sensible na amin'ny ara-panahy ny ao anatiko ray manontolo Jesosy ny tena fahagagana aminay dia ny fahitana imaso olona jamby hita maso ahiratra ary hitanay zany rehefa any amin'ny kroazady hitanay any amin'ny kroazady mona miteny hitanay any amin'ny kroazady ny marenina mandre ny asa famorona ikarakaranao an'ity vatana hita maso ity hitanay fahagagana zany misaotra anao zany amin'izany fa mila fantatray koa fa tsy tokony ho adininay fa be dia be aminay manamaso fa jamba ary manatsofina famarenina rehefa tsy eo misitraponao ka amin'ny fotoana ny enony trompetra zay rehetra mandre nefa tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga marenina daholo ary tsy raha izy ireo fa manalina be dia be raha lia dia mirakla amin'izany satria ny mirakla manantsofina afaka miainy nefa tsy mandeha mangeta hety izay androany tsy ho isan'izany mandrakizay amin'ny fotoana androany Jesosy
sokafa amin'ny ara-panahy ny masoko, sokafa amin'ny ara-panahy ny sofoko, sokafa amin'ny ara-panahy ny foko, hoentiko ny foko, tsy ho voakejy eto Jesosy amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra, fa androany tena hiteny aminao izay mianakavy reto, ndreto izay Andriamanitra tena iova fo. Ninonina mangeja rehetra anio fonao io androany, meloha ny fandraisana, teneno Jesosy ho fiombonana mendrika aminao, hifanaraka amin'ny sitraponao, izany no tianao amiko, izany no ilainao sy irianao ny amiko. Jesosy malalako, izany no irianao ny amiko. Raha eto ianao androany, tena renao anatin'ny fonao, renao lalanao anatin'ny fonao, fa mangeta eto ianao fiombonana amin'i Jesosy. Raha isis ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, avereny miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy io manantona anao androany maraina, mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra. Sotra ny amin'ny tombonandro, ny amin'ny famindram-po vaovao, fandroany Jesosy manao fanekena aminao, iombona aminao indray. Raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjiko manokana, midira ato anatiko, manjakay ao amin'ny fiainako, sorato eo boky ny fiainana indray ny anarako. Anao a Jesosy, sotrany amin'ny ranao, manadio aho, misotrany amin'ny teninao, manangana, sotrany amin'ny famindram-ponao, fa voavela ny eloko. Zanak'Andriamanitra, sotra Jesosy. Amen. Jesosy tompo tamin'ny alazana madiana azy, dia nandray ny mofo izy, rehefa nivakiny dia izy sotra dia mivakiny dia izy, tia ny tenako izay vakina ho anareo, zao natao ho fahatsiarovana misora azy. Taka izany koa ndranom-boaloboka, tia ndrano fanekena vaovao famelana ny fahotanareo. Ka raha vinanao vinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviny ndeha hisotra azy. Tanela mamiry Jesu, mamiry Jesu, mamiry Jesu, ny fitiava Jesosy mpitianay. Jesu pitianay, maminay ny teninao, usany fanainay, famahery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
tena tiany aho tsy hoariny aho na tsy mendrika ny antso azo e raha tena tiany aho tsy hoariny aho na tsy mendrika ny antso azo e raha tena tiany aho tsy hoariny aho na tsy mendrika ny antso azo e raha na tsy mendrika ny antso azo e raha na tsy mendrika ny antso azo e raha tena tiany aho. Alléluia. Alléluia, mahazo toerana vetivety toko. Anniversaire ny asa fanompoana. Anniversaire ny ray am-pinoana. Andao hibebaka, andao hifona. Rehefa any an-dalana sao dia midona. Omany ny foa hiara-morona. Anome fanomezana iray gona. Alléluia. Gony mosa gona izy. Alléluia. Samitsika miomana. Za zanaka dada. Za zanaka dada dia haiko zany. Alléluia. Zay zavatra nomeny no niraisikina ihany koa dia mba nianatra. Rehefa avy eo tsika miomana hiarabany ray aman-drentsika no ny amin'izany anniversaire zany. Tsarovy ireo zay nampianatra anao. Amen. Amen. Dia ny fotoanantsika aloha mialohan'ny fotoana hiarabana azy zany ny fotoanantsika tsy miova. Ny amin'ny herinandro moa zany mazava ho azy ny sekoly eny amin'ny super U Analakely latsinainy talata alarobia latsinainy sekoly mpamahana olona na ny talata sekoly mpanasitrana ary ny alarobia sekoly ny tokantrano. Dia ny zoma eto ny fotoanantsika amin'ny efatra miverintsika amin'ny zoma fanotronana. Ny sabotsy araka ny efa voalaza ihany koa tsy eto ny toerana iarahantsika amin'ny heriny fa etsy amin'ny super U Analakely manomboka amin'ny fitora sy sasany. Mieriny androany zany tsika dia eny amin'ny super U Analakely manomboka amin'ny fitora sy sasany dia miomana amampanahtsika ho anatin'izany rehetrarehetra zany. Amen. Taontsika hitsangana ary hanolotra ny fanatitra fahavolon-karena sakrifisy ho an'ny tompo. Injiro ety anoloana raha ny tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo satria Andriamanitra ianao ary mijoro Andriamanitra foana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Asehonao amin'ny fomba hita maso zany amin'ny hitahiana ho anay tsirairay avy. Eo ny fitahiana hita maso fa eo koa ny fitahim-panahy tsy takatry ny saina ataonao eo amin'ny tsirairay avy. Dia tsarovo zay tompo raiso zany ho anitra kasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo masina velona manan-kery avy a Nazareta. Alléluia. Amen. Andao tsika hiteka mafy voninahitry ny tompo. Alléluia. Ya, taontsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy aloha arany. Mangataka ny pasteur sa zay manatrika eto mba hiaraka amiko ety aloha dia mangataka an'izy mivady mba anantona eto amin'ny scène. Hiarabitsika satria anniversaire amin'ny pasteur Adolphe androany 1er juillet 2023 dimampolo taona. Joyeux anniversaire, 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 joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, heureux anniversaire, joyeux anniversaire.
pasteur Dio mba hitona kitapoka aty vetivety mba sokafana azafady zay ny fandaminana tsotsotra kely fotoana anankiray efa nampiomana moa tamin'ny mois de mai iny isesy ny fifiam-piarabana ary tsy misy antony mpamorina izy mihoatra no fahagagana ho firontsika zay mety ho antony tokony hifampiarabana alleloia anatin'ny fotoana fahatserovana ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny pasteur ho taolo fadafiny arivo androany dia ndreto izahay fikambanana asa fanompoana misiona asa VKL hvkl tsy makael azo ny vanoko lakana sika itiaka mafy tsara ho an' Jesosy raha mijerytsika ny fomba jiosy arak'izay napetraka Andriamanitra amin'ny testamenta taloha rehefa tonga 20 andro ny zaza dia atolotra mba ho marina aminy ny anarany ama taranaky Abrahama azy rehefa tonga 12 taona indray izy dia nandinika ny olona teo amin'ny fiarahamonina jiosy fa manomboka afaka ampianarina izy manomboka mianatra ny zavatra napetraky Abrahama tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra sy ireo mpanompo maro rehefa tonga 17 taona indray dia manomboka miroso amina karazana ampianarina aleo tena tsy tonga dia maleo tena fa ampianarina tsikelikely hita hoe amin'ny mahataranaky Abrahama dia manomboka fotoana ampianarina manderery rehefa tonga indray 17 taona dia tsofina rano sy fitsorana ho amina andraikitra tahaka an'izay nanomboan'i Davida mahampanjaka nanomboan'i Jesosy ministerany Jona toko 7:17 naran'i Jesosy dia hoy ny jiosy taminy tsy mbola 50 taona akory ianao dia efa nahitany Abrahama ve rehefa nandinika ny jiosy dia zavatra hitany eo manomboka amin'ny 50 taona eo manomboka tonga saina ilay olona hoe iza ilay Abrahama izay razambe ny fidian'Andriamanitra niteraka azy raha tamin'ny heritaona izay niarabanao dia mety afaka ny teny hoe tsy 50 taona ianao fa katroka androany tsara mihitsy ilay 50 taona anomboan'ilay fiarahana vaovao tsy hoe ahitanao any Abrahama fa ahitanao an' Jesosy Kristy avy any Nazareta fantatra hoe efa nahitan'i Jesosy foana ianao tamin'ny 12 taona tamin'ireo taona maro samihafa izay sy tadidiko toly presque isan'andro fa mino izay fa figadona ty fa 50 taona ty ho fisehoana ho fijoroana Andriamanitra ho fisokafana izay mety mbola tsy nisy hatr'izay mety mbola tsy renao sy tsy tsapanao hatr'izay no isehoany Jesosy eo amin'ny fiainanao eo amin'ny ankonanao sy eo amin'ny asa fanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. 50e jour après résurrection napidina ny fanany Andriamanitra mba hameno ny mpianatra zay mba tonga azy hoe painté 50 ka tratran'ny painté zany
pentekoze sarobidy be zany 5 zany a ny rarinay a raha mbola sitraky ny tompoka tsy tonga ny mirao any lanitra izy mbola omeny tompo indray ny 5 taona manaraka amin'ny anaran Jesosy. Manaraka izay a dia mirary fahasalamana, hery sy tanjaka, fahendrena, solotoromaso, ho valan'izay fiaretanao mivavaka ho anay. Ezaka ihany sy hamalainy arak'izay tratra fa tsy ho voavaly anefa fa ny tomponao maly fitia rehefa tonga ny amin'ny fiverenana any amin'ny ray tsika rehetra. Mirary izay a mbola ahitanao ny fahasoavan'Andriamanitra mihoatra. Ijoroan'Andriamanitra miaraka aminao a sy ny ankonanao amin'ny kery a power, amin'ny voninahitra glory, satria zanak'i Jesosy ianao. Amen. Ary eo koa mama Ravivy. Tsy maintsy voatonona daholo le nom de Facebook rehetra. Dia tahiny Jesosy indrindra ho 50 taona manaraka iseho ny voninahitr'Andriamanitra feno a, iasan'Andriamanitra amin'ny fanotronany a, ary ho maro ny olona andreny teny a avy any ambavanao ho tonga feno Andriamanitra. Tsy eto Madagasikara ihany a fa maneran-tany. Misaotra an'i Jesosy a fa noho ny amin'ny visa dia tsy mahazo mijanona ela any an-dafy ianao. Tiaka mafy tompo anaova tsy maintsy mipody. Zany saty zany e! Dia avy eo mbola hitsokany tia fa manjary mifangaro le kanefa arak'izay tondran'ny tompo dia manaiky ihany koa ny fitantanany. Tahiny Jesosy indrindra rehefa ohatr'izao dia mamerina foana izay ny fisaorana. Misaotra betsaka nanaiky ijoro hamaly ny antson'ny tompo a ampisy anko izao asa fanompony izao izay inoko fa nahitany tsiraray avy izay tonga eto a an Jesosy. Taontsika tiaka mafy tsara ho an'ny tompo a. Manarak'izay a dia ho 50 taona mamy be ifankatiavantsika, tsika sy nareo sy tsika rehetra, tsika sy ry zareo. Dao tsika hiteny hoe papa tianay be ianao, mama tsy latsa-danja ihany koa. Alleluia. Fotoana toy izao ihany koa dia fotoana narotanay mba anehoana amin'ny tamaso a ny mari-pankasitrahana sy ny mari-pitiavana. Dia izay mahatonga anay a manolotra ny tsodrano a amin'izao fitsingerenan'ny taona naterahana izao a. Avy any Ambodibonara mihitsy no nampiakariny ny pasteur hitondra an'iny lafilavitra. Tazommy ty pasteur vedetika alohany amaliny pasteur. Mahazo mamaly pasteur. Efa lazaiko teo moa zany hoe 50 taona ny firenena malagasy a 13 taona nazona fahaleovan-tena. Fa tsika zany ty 50 taona manamafy ny fiakinan-doha tanteraka amin'Andriamanitra. Tsisy fahaleovan-tena amin'Andriamanitra fa tsy maintsy miankina aminy amin'ny fotoana rehetra. Arakaraky ny androsoana vao may mampifikitra. Atoko Jakoba arakaraky ny nampiviky any fotopenina nambarana fa mpandresy izy nefa izy amin'ny Baiboly vao may fikitra izy tamin'ilay Andriamanitra zay nanambara fandresena ho anazy. Etona dia makasitraka feno ny mpiara-manompo
mpiara-miazakazaka nandritra ny fotoana be diaibe tsika miazakazaka atao anatin'izay 10 taona izay tena reko hoe sakaiza tsy mahafo inareo namana tsy manadino pirailova tsy mifanary fanoana mandrakariva na amin'ny na fahavaratra na lohataona na maina na mandina na tena hoe misy fifaliana na misy zavatra mampalahelo kely eo foanareo tena tsapako hoe anisan'ny mpanoana akaikinareo amin'ny kiosoloalika koa fandoliana amin'ny fotonana mibavaka mbola mampijoro sy mahatoy izao anay sotra ny tompo hoe eo Andriamanitra mamaly vavaka afaka mivavaka koa zay fa mihoatra lavitra noho izany ny fiombona antsika mianakavo mivavaka manosika ny fanompona mampijoro anay ohatra izao dia mbola mangataka ihany etranetrany ny fanoana fitondranareo mambavaka raha mbola misy fofinainy eo ambavorotsika dia nompo an' Jesosy tsika mandrakizay ary an' Jesosy tsika mandrakizay amen alleloia raha misy mena voninahitra Jesosy rery dia misaotra anareo ihany koa ny amin'ny fahatserovana androany tena mahatsapy izay hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra dia eo foana nareo ka sin'Andriamanitra ny fonareo matsiaro amin'ny lafin-javatra be diaibe dia misaotra indrindra amin'ny fifanoanana na amin'ny hery na amin'ny tanana na amin'ny fanomezana na amin'ny zavatra maro samihafa indrindra amin'ireo projet izay iarahantsika manatanteraka sy manatotosa ho amin'ity fanjakana ity ho voninahitra Andriamanitra mino fa ilay Andriamanitra tsy mba tsy marina ny izy tsy hanadino zany miasa tsara rehetra ary amin'ny fotoana dia fitsinjana lehibe ny itsika rehefa iverin' Jesosy ny tena fifaliako fakaitsika eny amin'ny raha ho any lanitra amen dia eny le mpamafaranomaso alleloia tena hiaraksika ioraka eo amin'ny lapany ray miteny hoe tonga ihany zay Jesosy alleloia ny fanantenako Sulevuna Jesosy quine Siamitaka Idrefaka Kinyandrizai Amutenai Avite sosio Maranatha Fanantenakwe Sulevuna Jesosy quine Siamitaka Idrefaka Kinyandrizai Amutenai Avite sosio Sosio Maranatha Avite sosio Maranatha zavatra anankiray fotsiny teneko tena avy anatin'ny foko tiako be daholo nareo tiako be daholo nareo zao hiaraka andeha pipile kely Eli eny mbety aingana mby daholo aizy ana avety daholo mandeha andao andeha pateko dolfa aingana aizy andao sy tsika hira anankiray dia miara mandeha tsika mianakavy ndao mandeha daholo Ruben zay ankizy rehetrarehetra no ny afaka midina ty daholo zay ankizy rehetrarehetra asiorakoraka amany Jesosy
tomponao avitsinao aviao ny tomponao tsinao ilay maherinao indrotsinao adama vaovao tsinao hoavy am voninahitrisy filarolananiny lambanao vaovao ravina le mpanjaka zao tontolo izao lazao izany tsara indrindra izany tsara indrindra izany tsara indrindra izany ambony indrindra izany ambony indrindra izany hoavy indrindra hosana fa izany tsara indrindra izany tsara indrindra izany tsara indrindra izany ambony indrindra izany ambony indrindra izany hoavy indrindra hosana 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 izany tsara indrindra izany ambony indrindra hosana 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 fa izany tsara indrindra izany ambony indrindra hosana hosana unakuraka wa Jesose zoni tumpunao indrotsinao aviao ny tomponao tsinao ilay maherinao indrotsinao adama vaovao tsinao hoavy am voninahitry zay hoavy am voninahitry filarolananiny lambanao vaovao ravina le mpanjaka zao tontolo izao izany tsara indrindra fa izany tsara indrindra izany ambony indrindra izany tsara indrindra izany hoavy indrindra hosana fa izany tsara indrindra tsara indrindra izany tsara indrindra izany ambony indrindra izany ambony indrindra izany hoavy indrindra hosana 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 fa izany ambony indrindra hosana Hallelujah. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
zany a dia tonga misy asana bisou kely ho an'ny ankizy. Unakuraka mafeo an'Andriamanitra. Haleluya. Zao a tahiny Jesosy nareo, hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapirana ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandana ry lehilahy sy vehivavy tahiny Andriamanitra, mitompo omba anareo, afaka ny zavatra rehetra, mety ny zavatra rehetra, tanteraka amin'ny vavolombelonao, hotronon'Andriamanitra ianao, tehirizy ny fanamasina ianao. Tsika reto amin'ny anaran'i Jesosy tononoko eto zany a, tsisy raraksika naray amin'ny fotoana ny anony tropetra miony any amin'ny raha any lanitra daholo. Orakoraka mafeo an'Andriamanitra. Halleluja. Zana tompoko. Sarao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao a, fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo. Tahiny Jesosy daholo. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?